Pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray mbola tsy milamina ny toetra raha eny amin'ny anjery manontolo amin'izao fotoana izao. Omaly ariva dia fantatra fa nisy ny korontana teny amin'ny cité Ambohipo sy ny teny Ankatso. Vola Ravoa sy Tsiry Rakotoarson. Nafana teny amin'ny trano fonenana ny mpianatra amin'ny Université Antananarivo Omaly ariva, nisy ny andiana mpianatra mpanao grevy niditra tamin'ny cité Ambohipo sy Ankatso ary nanakorotana, nisy ny fikasitanana ary ny fandrombana tranona mpianatra ny tranga, mitantara ny mpianatra nanatry maso. Olana misy aty amin'ny trano fonenan'ny mpianatra izay tsy inona fa ny misy andian'olona manao herisetra, fandrombana ary fikasitanana ary misy manao fandrahonana ho faty dia miantso ny fanjakana mahefy izahay mba handray andraikitra hitsaranan'ireo olona ireo toy ny olona rehetra meloka rehetrarehetra. Mariny taona fa efa mandray ny andraikiny ny ministera piasy ka miantso indrindra izahay ny force de l'ordre mba handray andraikitra amin'izany rehetrarehetra zava-misy izany. Raha ny zava-nisy androany teny Ankatso mivoaka ny faritry ny université ireo mpianatra mba rony fihetsiketsehana teo amin'ny tompo fiantsonana ny taxi benina ny eo ny fitakiana izy ireo ary nisy ny fandoroana pneu tamin'izany.